Manoloana ny fiatrehana ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara dia mitondra afatra fankahirezana ho an'ny vahoaka malagasy ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina. Fotoana izay nanomezany ihany koa sosokevitra entina miatrika izany valanaretina izany. Fotoana tokony isehon'ny fahaiza mitarika na leadership ny fitoram-panjakana ny fotoana tahaka izao ka andraisan'ny fanapahan-kevitra aingana tsy amitahotra na fitavozavozana na fiambakavakana en cohérence et en responsabilité no teny frantsay satria miazakazaka hoe aho ny fivoarany valanaretina io raha ny zavatra hita amin'ny tany maro mijerena. Ny tsy fandraisana fanapahan-kevitra aingana sy matotra dia mitarika fisavorovoron'ny saim-bahoaka sy fikorontanan'ny fiarahamonina. Anjaran'ny mpitondra ny manome toky ny vahoaka ao anatin'ny mangarahara na transparence ny amin'izay fampin'ny famatsiana ara-tsakafo, ny fanafody ary ireo zavatra ilain'ny mponina amin'ny fiainana andavanandro. Amafisiko fa tena antoka lehibe ho an'ny fitoniana ny mangarahara. Iray no feo tokony hoen'ny vahoaka. Aoka tsisy feo na hevitra maro mifanipaka. Tsy fotoana fiarovateny zao, na fanamaivanana ny toe-draharaha, na faniliana andraikitra ihany koa. Tsy fotoanan'ny fifanenjena sy erisetra ihany koa. Mila arovana ireo sehatra sy orinasa fototra tsy maintsy modina ao anatin'ny krizy tahaka ny fahasalamana, herinaratra, solika, fitaterana, ny famatsiana ara-tsakafo. Ilana ihany koa ny mangarahara eo amin'izay volam-panjakana rehetra atokana sy ampiasaina hiatrehana izao ady izao. Aoka atsahatra na aantona ireo fampiasam-bola ho amin'ny fandaharan'asa tsy mifanaraka amin'ny lahara-pahamehany izao ady izao. Ry Malagasy mpiray tanindrazana, miantso ny tsirairay andray andraikitra aho. Miantso indrindraindrindra ny Malagasy isam-batan'olona irahina satria miatroka fahavalo tokana sady ombonana isika. Aoka arahana ireo toromarika avy amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana. Tsy mamela mahazo ity valanaretina ity. Misy ireo toromarika entitra tsy maintsy ajain'ny tsirairay toy ny hoe fijanonana ao an-trano na le hoe confinement, fisasana tanana matetika amin'ny savony, fikoafana na mievina anaty kio fa tsy anoloana na anaty tanana, tsy fifandraisan-tanana, tsy fifanoroana. Raha misy ny sarona amin'ny vava sy orona, reny antsoina hoe masque reny, sy ny fitaovana fiarovana hafa, dia aoka ho atao lahara-pahamehana omena azy reny ireo tratran'ny aretina ary indrindraindrindra mba omena an'ireo mpitsabo rehetra miady amin'ny valanaretina sy ireo mpiara-miasa aminy izany zavatra izany. Tokony isy teti-panorona eo amin'ny lafiny fampianarana, hiatrehana ihany koa ny fiantonan'ny fianarana mba ampitoniana hoe aho ny mpianatra sy ray aman-dren'izy ireo. Miantso koa aho ireo olona tsara sitrapo rehetra ifanometanana ka tokony homanina sy omena ny fanofanana ary ny toromarika rehetra izy ireo. Ry Malagasy mpiray tanindrazana, misy fiantraikany betsaka amin'ny toe-karena ny coronavirus na covid-19. Mila manana paikady na manetraka paikady mazava amin'izany ny mpitondra fanjakana rehetra. Fantatro fa tsy hoe matahotra fotsiny ny aretina ianao ry Malagasy, fa manamafy ny amin'ny mavinao koa eo amin'ny lafiny fivelomana. Mila omena antoka ny amin'izany ny vahoaka tompoko. Mila atao mangarahara ny paikady tokony hanampiana amin'ny fomba rehetra ny orinasa zay hiara ny fiatraikan'izao covid-19 izao azafady. Betsaka ny hevitra azo ampiarina. Misy fanapahan-kevitra tokony ho raisina aingana ihany koa
ho fanomezatoky sy anoanana reo orinasa sahirana sy mpiasa eo amin'ny sehatra tsy miakina. Tokony isy aroika ho an'ireo orinasa mety voatery mandroaka mpiasa na hanao chômage teknika ka ampitombo indray ny tsy anasa. Eto dia te ilaza hoe misy vidiny izany rehetra izany, nefa mila fasahina, mila fomba fijery matotra ao anatin'ny fiezaka sy mitsinjo lavitra koa. Malagasy mpiray tanindrazana, ankoatr'ireo voalazako ireo dia tsy maintsy manomana ny fiatrehana ny hoavy sahady. Dieny zao isika, indrindra ny mpitondra, satria tsy maintsy ho lasa io valana retin'io aoriana. Misy politika ampitantanam-bola sy ara-bola matotra sy mifanaraka amin'ny zava-misy eo amin'ny firenetsika tokony efa apetraka hiatrehana ny arenana sy anarenana ny toekarena aingana dia aingana. Misy paikady sy modely mpampandosoana vaovao ara-tsosialy sy ara-toekarena tokony ajoro taka izay efa homanina any amin'ny firenena maro. Averiko fa tsy hoe matahotra fotsiny aretina Covid-19 ianao ia, fa manamafy ny amin'ny hoavinao koa eo amin'ny lafiny fivelomana.